Faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy amin'ity alarobia 10 ny volana janoary 2024 ity. Ny rapsodiny famarinana anio dia mitondra ny lohahevitra hoe ianao ny tompona andraikitra amin'ny fitombon'ireo ara-panahy. Ny teny fanokafana dia nalaina tao amin'ny asan'ny apôstôly toko 20 andiny 720 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Tandremo ny tenanareo sy ny ondry rehetra izay nanaovan'ny fanahy masina anareo mpitandrina hiandrasanareo fiangonan'Andriamanitra izay novidiany tamin'ny randry. Raha mpitarika ianao ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia tokony ho azonao aloha fa mpiandraikitra ianao nanakinana andraikitra hikarakara ireo zanak'Andriamanitra, ireo fanahy izay antony nahafatesan'i Kristy. Hoy ny Baiboly eo amin'ny Petera 1:5-2 amin'ny dikateny amplified. Andraso na hoe fahano, ambeno, tario ary arovy ny ondrin'Andriamanitra izay andraikitrareo, tsy amin'ny fanerena na faneriterena fa amin'ny sitrapo, tsy manjakazaka toy ny miavonavona manao didijadona na olona tsy refesy mandidy amin'izay olona eo aminao, fa aoka ho tonga fianarana na hoe fakatahaka na modely ho an'ny ondry na ny fiangonana. Tsy maninona na maro na vitsy ny olona eo aminao fa ny andraikitra dia mitovy foana. Aza vela izy na dia iray amin'ireo azy heverin-dalana, mivavah ho azy ireo, mivavah ho an'ny filany sy ny fanamby mety lalovany. Zava-dehibe manana fandaharam-potoana hivavahana ho azy ireo. Soraty ny anarany, atsotso tsirairay amin'ny anarany izy ireo. Mila miado amin'ny fanahin'izy ireo ao anaty vavaka ianao. Mivavah amin'ny firetana mba izay rehetra manohitra ny fitombony ara-panahy sy ny fandrosoany tsy tapaka, fa hirehitra amin'ny faniriana zava-panahy izy ireo ary aharitra amin'izany rehefa mitombo amin'ny fahasoavana sy ny fahalalanan'i Jesosy Kristy Tompontsika. Manatombontsoa andraikitra hijoro eo amin'ny banga ho an'ny hafa ianao. Ianao no mpisorona ho azy ireo, nomena asa fanompoana hivavaka ho azy ireo ianao dia Andriamanitra ihaino anao. Angamba ianao mpitarika selula, mpitondra mpitandrina fiangonana, mpandrindra sy ny sisa. Rehefa miatrika fanamby ny olona eo aminao dia aza mieritreritra hoe iza no antsoina fa mivavah ho azy. Amin'ny mampitarika anao azy ireo, tompona andraikitra amin'ny fitombon'izy ireo ara-panahy ianao. Ampio izy ireo, ampianaro ary tario amin'ny zavatr'Andriamanitra. Rehefa mampianatra azy ireo ianao, manofana azy ary mizara ny fitiavan'Andriamanitra dia ho hitanao fa hitombo izy ireo. Anjary fifaliana ho anao izany satria isaky ny mahita tenin'Andriamanitra mitondra vokatra eo amin'ny fiainan'izy ireo ianao dia mientanentana. Ary any aparany dia izany no atolotra ao an'Andriamanitra. Fanahy ireo izay nisy fiantraikany teo amin'ny fiainany ny fisianao ary niova noho ny fanampianao azy. Aleloia! Mafonja dia mafonja ny ten'Andriamanitra izany. Asaiko anao amerina an'izao vavaka izao. Ray malalo, misaotra anao, nanao ahom-pia ny ondrinao. Manana fahasoavanao hikarakara ny fanahy tsirairay eo ambany fiahiko. Mivavaka ho azy ireo amin'ny fitiavana sy ny firetana. Ambarako fa matanjaka izy ireo, miorina amin'ny teny, mitombo amin'ny fahasoavana sy ny fahalalanan'i Jesosy Kristy Tompontsika. Mirehitra sy maharitra ny fanirian'izy ireo zava-panahy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia mankasitraka indrindra tompoko, tehin'Andriamanitra manokana ianao.